Miaraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fa 4 riavana. Ao no aka atsika ny afatra ho fampieritrretana atsika fiangonana amin'izao alakamisy masina izao. Eto moa dia somary variana ihany satria hoe niverina fa apetin'ny maro zany hoe fandrosoana ny ora zany efa mahita hoe banga be any anoloana any nefa nefa alakamisy masina amin'ny enina sasany feno hipoka ty fiangonana ty. Asa ve na mbola tavelany Moramanga ny maro hoe nakalaza reo mahery fo mbola tsy tafaverina pique-nique naraikitra fotsiny zao eo anoloan'ny télé mijery série na manao dômy sy ny kara ohatran'izany tena variana ary ao, tena variana mihitsy. Ary say indrindra no hodiniantsika eto ry havana. Eto amin'ity perikopy ity maro ny zavatra famarinana asongadina fa lehilahy ray tantarana lehilahy ray no asongadin'ny tompo eto amin'izao hariva izao, dia tantarany Jodasy, tantarany Jodasy. Dia raha fitinina le toriteny amin'izao alakamisy masina zao dia hoe resaka Jodasy, resaka Jodasy. Ary rehefa voalaza hoe resaka Jodasy dia tahaka izao no azo ilazana azy. Tahaka izao le fanontaniana apetraky ny tompo amiko sy aminao, dia hoe ianao io tonga eto, tsy le havanao anetranonao zany, fa ianao tonga eto io zandry kelin'ny Jesosy ve ianao sa zandry kelin'ny Jodasy? Zandry kelin'ny Jesosy ve ianao ry havana sa zandry kelin'ny Jodasy? Raha zandry kelin'ny Jodasy ianao, tsy tody any amin'ny ray. Zay mantsy ny tena tanjona ny hotody any amin'ny ray. Ary zany no ilana fandinian-tena tahaka izao mazava le fandinian-tena. Zandry kelin'ny Jesosy ve ianao sa zandry kelin'ny Jodasy? Ny fahamarinana voalohany ry havana, fahamarinana voalohany dia hita amin'ny andininy fa 7:20. Fa ndeha raha antsika mamaky ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 7:20 mba hampazava tsara an'le perikopy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe aiza no tianao amboarinay hihinananao ny Pasika? Ary hoy izy makanisa ny tanàna ho any amin'ndra lehilahy ka lazao aminy hoe hoy ny mpampianatra efa akaiky ny fotoako koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Pasika. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Pasika. Ary ny mpianatra nanao arak'izay nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Pasika. Fahamarinana voalohany ry havana dia izao: ny zandry kelin'i Jesosy dia feno fanekena, ny fanekena obéissance. Dia hoe ny mpianatra nanao arak'izay nasain'i Jesosy natao. Zany no ahafantarana fa zandry kelin'i Jesosy ianao ry havanao. Rehefa jerena ny fiainan'ireto mpianatra reto dia feno zany fanekena zany, nampianaran'i Jesosy n'izany fanekena zany nandritry ny 3 taona niarahany taminy ry havana. Ary ianarana io tsy resaka fahalalana io fa resaka toe-po, resaka toe-panahy.
ary ny fanekena dia fanekena ny finoana, obéissance de la foi. Raha zany tsisy fanekena. Reto mpianatra reto zao ndray maka le nanarato ndray alina manontolo dia tsy nahazo na inona nefa ny hoe mpanarato professionnel. Dia ozy izy Jesosy hoe mandehana ary tsaya amin'ny lalindalina kokoa ny aratonareo. Dia nanaika reto mpianatra reto noho ny teniny. Raha za sy ianao teo sy Jesosy fa io nge ny asako io e. Zany ianao io ry havanao. Ohatran'izany koa Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia nasainy nanarato ny mpianatra ary dia miteny mazava izy alatsao amin'ny sisiny akavanana concrètement. Asa hoe mandeha manarato fotsiny fa alatsao amin'ny sisiny akavanana. Dia nahazo hazan-drano be ny mpianatra ry havana. Raha manakaikikaiky koa ny vanim-potoanan'ny herinandro masina perikiopa tamin'ny lahady dia niteny tamin'ny mpianatra Jesosy ry havana hoe ndana maketsy amin'ny rivohitra tandrifinareo ry dia ahita zanaboriko sy ny zanany ianareo dia alaivy io. Tsy ny fanontany ny mpianatra hoe ahoana raha nahafantaran'i Jesosy an'izany. Tsy nijery an'i Jesosy hoe sura venao dia ahoana moa zany aiza amin'ilay vohitra io dia ilay lalana manahoana. Fa tonga dia nakato izy. Ary eto perikiopantsika eto dia irahandray le mpianatra anomana ny Pasika dia hoe mandehana ao tanàna dia misy lehilahy anankiray dia teneny izy hoe ato ny tompo ato ny mpampianatra nitehinana Pasika. Tsy niteny ny mpianatra hoe ary sura venao tompo fanaiky izy. Zany sika menakave zandrikelin'ny Jesosy ry havana. Zandrikelin'ny Jesosy dia feno fankatoavana. Tsy misy fisalasalana, tsy misy fianahana. Fa tenen'i Jesosy hoe à gauche dia à gauche, à droite dia à droite. Zany. Ary raha voaka eto anao ka manana zay toe-posy toe-panahy manaik'izay dia sambatra ianao fa misokatra ho anao farafaran'ny lanitra rehefa mialy eto ianao. Zany le fankatoavana reto mpianatra reto ry havana. Zay le hoe fankatoavana na faneken'ny finoana, obéissance de la foi resahan'ny apôstôly Paoly any amin'ny Romanina any. Fa zao manko misy karazany le obéissance. Misy olona manay ka tsy te zay manaja fandaminana opo mivoto fa manaja fandaminana te zay nanaja fandaminana nefa anao opo rebellion satria fanekena obéissance ivelany entiny vokatry ny ena maso fa tsy le obéissance de la foi ry havana. Inona mampiavaka an'ireto mpianatra reto sy Jodasy? Jereo nge le baibolitsika amin'ny Matthieu 9:20 no niteny Jesosy hoe ny anankiray aminareo hamatika dia ozy izy mpianatra eo amin'ny 9:20 zany lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamatika dia 2:20 dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe moava izany tompoko, moava izany tompoko. Fa ny Jodasy kosa ry havana ery amin'ny 5:20 ary Jodasy zay namatika azy dia namalika anareo zava izany rabio. Mpianatra miteny amin'i Jesosy zava izany tompoko. Jodasy miteny amin'i Jesosy zava izany rabio. Fatany fampampianatra Jesosy. Mety nanaiky ny fampianarana ihany izy, mety nitandrina ny fampianarana ihany izy, fa tsy nanana fifandraisana velona, tsy nanana fifandraisana manokana an' Jesosy izy ho tompo ny fiainany sy mpamonjy azy ka tena hoe ekeny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra sy ny sainy rehetra sy ny heriny rehetra.
izy am'ireo ianao ry havanao perikopio mizara roantsika ato ao ny zandrikelin'i jesosy ao ny zandrikelin'ny satana aza manamafy atoka e aza manao tsinitsinina an' jesosy pasika e tonga hanafaka anao amin'izany désobéissance zany tonga am'te hanafaka anao amin'izany rébellion zany tonga hanafaka anao amin'izany fikomiana zany tonga hanafaka anao amin'izany avinavompoza zay ny fahamarinana voalohany zandrikelin'i jesosy ve ianao sa zandrikelin'ny jodasy a manana fanekena azy dia faneken'ny finoana ve ianao sa fanekena ivelany any fahamarinana faharoa dia zao hitantsika ato amin'ity Matthieu 26 ty any eo amin'ny andininy fa 5:20 andonga mba verina manomboka ny 21 dia hatrao 25 dia hitantsika tsara le fandehan'le dialogue-n' jesosy amin'ny mpianatra sy amin'ny jodasy 21 ka hatramin'ny 25 riavy amin'ny anaran'i jesosy ary raha mbola nihinany izy tia hoy jesosy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo a hamatika dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe moa izany va izany tompo ary izy namalaka nanao hoe zay niarana natsopoka ny tanantamiko tao anatin'ny lovia izy no hamatika ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay nanoratana azy nefa lozan'izay olona ahazona ny zanak'olona atolotra tsara ho any zany olo zany a raha tsy ary akoho ary jodasy zay namatika azy dia namarika nanao hoe zaho va izany raby eo dia hoy izy taminy voalazanao ny fahamarinana faharoa ry havana dia zao zandrikelin'ny jodasy a dia mafy fo ka manamarite zandrikelin'ny jodasy a dia mafo ka manamarite inona ny zavatra hita eto amin'ity tantara ty ry havana zavatra hita eto amin'ity tantara ty a eo amin'ny andiny fa 1:20 a dia hoe fantatry jesosy a lay fanarahany jodasy a sy ny fariseo hoe hanolotra hamatika an' jesosy a ka hanolotra azy a ho an'ny jiosy a ho an'ny romanina sy ny jiosy a jodasy fantatry jesosy zany zay io lazain'le andiny fa 1:20 io dia mitenitsika hoe ny zandrikelin'i jesosy dia mafosy manamartena raha ny marina ry havanao nandre an'izany jodasy dia avetrany a dia tokony ho mibebaka zay le izy fa rehefa jerenao le texte ny rahantsika namaky teo a tsy mibebaka tsy mifona tsy niaikeloka jodasy fa mafoa ary manomboka ary manamartena jesosy miteny io hoe ny anankiray aminareo hamatika ry havana dia hoe tonony hoe avoaka an' jesosy apabe maso le fanekena nataony jodasy a tany amin'ny mangingina tany a niaraka tamin'ny romanina zany tamin'ny fariseo azafady tamin'ny fariseo navoaka an' jesosy apabe maso teo natrehan'ny mpianatra rehetra teo dia mpianatra moa tena nandeha tamin'ny fahatsorana sady natahotra zavy zany tompo zavy zany tompo zavy zany tompo ary isaky miteny ry havanareo mpianatra reo normalement mbola hoe le fitenenan'le mpianatra hoe zavy zany tompo efa tokony hoe mbola hoe fampandiniatena ho an'ny jodasy zany tia moa zany hoe ho atsika ho fampandiniana tena antsika ry havana dia hoe tsy fantatry ny tompo tsy misy filazana mihitsy misoratra masina hoe nanatrika na nahita na ny tantarana le fanekena le tetidratsy ny jodasy a hamatika azy fa izy le malala ny zavatra rehetra izy nke malala ny zavatra rehetra ary izy mahita ny zavatra rehetra lazainy hoe maminany izy tsy maminany izy fantany hoe
ary ananina ry misy le zanabriky sy ny zana, ary ananina ry misy lehilahy manana trano ohatra zao fantany io fareny geny sarety io dia fantany hoe atonaninato misy trondro amin'izao fotoana zao satria fantany zavatra rehetra. Hitany io fanekena nataony Jodasy tany amin'ny mangingina io, hitany a momba sy mombanao ry havana. Ary zany engane ka hanampy antsika ry havana, tsy hanamafy fo, tsy hanamary teny tahaka ny zandrikelin'ny Jodasy. Fa inona ny zavatra ampianarin'ny tompo amintsika eto hoe rehefa mba hoe nanao tsy mety ka tratra ka ariarin'ny tompo tahaka an'izao ataony amin'ny Jodasy zao, maninona raha miay keliko e, maninona raha mibebaka e, maninona raha mifona amin'izay. Zany io lesona io, zany ny fomba ny zandrikelin'ny Jesosy. Tsisy zandrikelin'ny Jesosy tanteraka zany hafanao, amparaho atoka farafofona ianao, fona bebaka ary manadio tenanao amin'ny ranao isa amin'ny Jesosy isan'andro ianao. Fa zany hoe maty tonga amin'ny farafofona ianao, voavela eloka sy voadio ary tonga amin'ny farafofona ianao, ziriziry tamin'ny fahotana. Zandrikelin'ny Jesosy, zandrikelin'ny Jodasy, zany miziriziry amin'ny fanamarina tena zany ry havana. Izy le hoe nahariaran'i Jesosy io ny fahotany ry havana. Izy le miteny hoe za ve zany raby eo voalazanao. Izy mbola hoe tato fomba ialana amin'i Jesosy, fa mbola miziriziry, tsy te hibebaka, miziriziry amin'izay zavatra natao. Ry havanao, matonontongo, mampiariary ny zavatra miafina tahaka izany. Dia araka le teny fantatsika tsara ao amin'ny bokin'i Ezekela hoe sitrany ry havanao ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa mba nialany amin'ny faratsiny, amin'ny faratsi toetra, amin'ny faratsim-panahiny ka dia ho velona izy. Eo ny faratsi toetratsika, eo le désobéissancetsika engany ry havanao, ka mba hoe iain'ny pasikatsika, iainao an' Jesosy amin'izay bebe kokoa tamin'izay lasy zay isika menakavy ka hoe hitombo amin'ny fanekenan'ny fonona, hitombo amin'ny na hoe hiaina amin'ny fanamarina tena sy amin'ny fanamafisana fo. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana dia hita ao amin'ny Matthieu 9:20, afatra ho atsika mpandray ny fanasan'ny tompo. Eo moa zany ianao tsy voakasika te, ianao tsy mpandray satria ianao tsy miexista zany. Dia manasa anao fa tsy manilika anao akory, zay le izy. Za manao parenthèse kely, mahafinaritra ary avy misy hoe asa 300 ano any na mihoatra aza ny katekômena isan'alahady amin'ilay fahazahoana miditra mandavataona, mandray toriteny ohatra zao, mandray conférence any, faneran'ny mpanompon'Andriamanitra any dia midinika dia men'Andriamanitra afatra dia hoe mirotsaka le katekismène, misotra an'Andriamanitra ny amin'izay. Ary za milaza aminareo tsy mpandray, aza mangatakandro tsony, aza manamafy fotsony tahaka ny zandrikelin'ny Jodasy. Ny fahamarinana fahatelo farany dia ho atsika mpandray ny fanasan'ny tompo. 9:20 ka hatramin'ny 7:20 mbola iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny, ka natolo ny mpianatra ary hoy izy, raiso hano tiany tena. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nanao hoe, sotroina aloha rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keliko. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mandra-piavo ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo ny any fanjakany ray. Ny fahamarinana fahatelo ry havana dia zao, Jodasy eto
dia mandray anjara amin'ny fanasan'ny tompo voalohany ao amin'ny baiboly. Mandray anjara izy, tsy misy filazana mihitsy noho ny hoe nahariarin'i Jesosy le teti-dratsiny ka fantatry ny rehetrarehetra, fantatry ny be somary hoe io hamatika an'i Jesosy. Tsisy filazana mihitsy hoe lasa mivoaka Jodasy, fa mbola eo izy nandray ny fanasan'ny tompo voalohany izy. Dia zao ry havana, sao dia mba hainao koa izany hoe mpandray ny fanasan'ny tompo zandrikelin'ny Jodasy zany tsy mibebaka, ary tsy mibebaka no ny antony tsotra, tsy mahatsiaro an' Jesosy ianao rehefa mandray fanasan'ny tompo. Mpandray ny fanasan'ny tompo zandrikelin'ny Jodasy satria tsy mahatsiaro an' Jesosy rehefa mandray fanasan'ny tompo. Ary io sao dia adino ry havana, fa ny mpandray fanasan'ny tompo mahatsiaro an' Jesosy dia mahatsiaro koa fa zava-dehibe le akatoka fa ny manam-panary havanao. Ianao izay maika ahoto fa efa toandro loatra, ianao izay maika ahoto fa mbola handro sakafo, ianao izay maika ahoto fa zao ka tsy mahatsiaro an' Jesosy ary manao ambany javatra ny akatoka, aza manao tsinitsinina intsony an' Jesosy pasika ry havana, miova izany manomboka androany. Ary misaotra ny tompo asana ray volana lasa izay tsorovavolombelona teto mosika menakavy mitsangana teny toeranareo hoe ary zay raha teo no antsona mpitondray ny tompo an'ny filohan'ny FJKM hoe tsangana teny toerana zay hoe anatrika akatoka nanomboka tamin'izay ary dia roa akatoka izay na tena natrentsika tena maro lavitra no teo aloha ianareo. Sao dia mpandray ny fanasan'ny tompo zandrikelin'ny Jodasy ianao, satria tsy mahatsiaro an' Jesosy rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Ny apôstôly Paoly any Korintiana voalohany 2:12 ry havana no manazava an'izany hoe zao no ataovy ho fahatserovana. Enitsika zany amin'ilay teny fanorenana isaky mandray ny fanasan'ny tompo. Misy débat, misy adihevitra mangotraka, normal le misy adihevitra fa tsy zany ny zava-dehibe. Misy miteny hoe io mofo sy divay io dia tena hoe nofon'i Jesosy arahan'i Jesosy. Miova ho nofo miova ho rahan'i Jesosy satria ny tenan'i Jesosy, tenin' Jesosy dia miteny hoe ity ny tenako, ity ny rako, zay zany le anankiray. Dia misy indray no miteny hoe tsy possible zany, tsy possible zany. Ka izy miteny hoe ity ny tenako mbola eto izy, ity ny rako mbola eto izy. Donc tsy possible, fa hoe singa ihany reo. Dia misy maka eo lelanelana hoe io amin'le fotoana fanorenana, le fotoana fanamasinana dia hoe sady mofo no sady teny, sady divay no sady rahan'i Jesosy. Tsy zany ny zava-dehibe ravana, tsy zany ny zava-dehibe zany. Ny zava-dehibe dia hoe ianao izay mandray ny fanasan'ny tompo, na katolika ianao, na anglikana ianao, na luterana ianao, na FJKM ianao, mahatsiaro an' Jesosy ve ianao rehefa andray ny fanasan'ny tompo. Inona ny dikan'izany hoe mahatsiaro an' Jesosy zany? Reo io mofo izay eo amin'ny latabatra io, io divay izay eo amin'ny latabatra io dia tandindona ihany ry havanao. Ny mofo dia tandindon'ny tenan'ny tompo izay nitorotoroina ho antsika. Ny mofo dia tandindon'ny tenan'ny tompo izay nitorotoroina ho antsika. Ary ny divay dia tandindon'ny rahan'i Jesosy dia nalatsaka ho famelana ny selontsika. Zay le hoe asain'ny tompo tsaroana rehefa hoe mandray ny fanasan'ny tompo isika. Rehefa dinihana ry havana dia hoe fa maninona ny Jesosy tsy maintsy maty. Maninona ny Jesosy tsy maintsy maty? Satria raha tsy misy raha alatsaka, tsy misy famelan-keloka, ary besoin voalohany
besoin fototra filana fototra ary azo lazaina fa filana tokana ho an'ny olombelona dia famelan-keloka io tsy ny vola be tsy ny asa tsara tsy ny vonahitra be tsy ny anara fa ny famelan-keloka rehefa ary zany ny dinan' jesosy avy any an-danitra hiakatra eo amin'ny hazo fijaliana io rany zanak'ondry tsy misy klema zay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana io no azahoantsika famelan-keloka rehefa ary ny olona mahatsiaro an'izany ny olona mahatsiaro an'izany ny olona mahatsiaro ny asarobity ny orana alatsaka teo amin'ny hazo fijaliana io dia velom-pideranan'i Jesosy ny fony no zany fitiavan'izany ary zavatra tokana ny eo am-bavany zavatra tokana ny eo am-bavany Jesosy sotranao ny amin'ny ora zay nahalatsaka ao ho aho manomboka an'io aho tsy hanota intsony aho kanefa malemy ato anatin'ity nofiko ity ampio aho hatoetra fakapanahy ampio aho andositra fakapanahy fa zay vao azoko masarobidy an'io raha io ary za dia tsy te hivelona ao amin'ny ota intsony ary tsy te hanombo anao intsony indray ary tsy te hanombo anao intsony isan'andro isan'andro zany ny mpandray ny fanasan'ny tombo zandrikelin'i Jesosy fa tsy zandrikelin'i Jodasy ka mandray amin'ny fahazara ka maminana ny mofo misotra ny divay fa tsy mandray fanafahana ary tsy mandray famelan-keloka rehefa ary maro ny zandrikelin'i Jodasy rehefa avy eo mbola hoe andray ny fanasan'ny tombo amin'izany fahazara amin'izany ary ny tena zava-doza angety izao tsy mahazo fanafahana amin'ny fahotana izy tsy mahazo famelan-keloka izy fa dia izao automatika izy rehefa tsy mahafantatra n'izay ny rany fanekena vaovao zay dia mitady ny fombafomba ny fanekena taloha izy mitady ny fombafomba fanao ny gentlisy izy azahoana famelan-keloka manao joro sy mitahaka izany izy tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly manao franc-maçon izy tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny Korintiana hoe tsy manompo an'Andriamanitra ianao amin'izany tsy mivelona tahaka ny olona vita fanekena amin'Andriamanitra ianao izany fa manompo démonie ary olona vita fanekena amin'ny démonie no mbola mitady izany fanekena taloha zany ary mitady manao zany fanaony gentilisa zany ary dia zary zandrikelin'ny Jodasy izy zange mifidy anareo izy Jesosy fa aminareo dia misy anankiray démony tsy vitany hoe manompo démony fa tena hoe manana toetra ny démony mpandray ny fanasan'ny tompiany nefa manana toetra ny démony zandrikelin'ny Jodasy ate manao zava-maivana fandraisana fanasan'ny tompo manao zava-maivana ny akatoka ety an-tany dia efa misotro fanameloana tsisy fiainana vanina tsisy fiainana ahitana fifaliana tsisy fiainana ahitana fiadanana zany revana na ahitana fitahiana zany raha hoe olona isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo dia fanameloana no sotroina hoanina sy sotroina faranana zao teny sotra ny tompo isika riavana sotra ny tompony amin'izany teny henjana teny mazava izany satria io Jesosy nandatsaka ny rano zay pasika ho antsika nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana io tsy tianao ho very ary tena zavatra mahafinaritra jereo nge jereo farany baibolinao Matthieu 26-29 Matthieu 26-29 amin'ny anaran'i Jesosy ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavo ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakana iray ryhavana asa rehetanao ny amamin'ny teny io ary tenin'ny fahamarinana io manome rendez-vous anao hiara hisotro aminy io divay io Jesosy Kristy any amin'ny fanjakana manome rendez-vous aminao izy manao fotoana aminao izy any amin'ny fanjakana iray latabatra aminy
isotro anoitovahiny fanekena vaovao io fanontaniana dia zao ho tonga eo amin'ny rendez-vous venao ho fidèle amin'ny rendez-vous venao ho fidèle amin'ny rendez-vous ianao raha zandrikelin'i jesosy misaora ianao raha mananantoka ianao fa efa zandrikelin'i jesosy misaoran'andriamanitra ianao koa misaoran'andriamanitra ianao raha mahatsiaro tampoka ianao zao fa hoe za tokoa zany zandrikelin'ny Jodasy zany fa misaotra ny tompony amin'ny fahasoavany mbola velon'aina nandrean'izany afatra zany afaka mandiny tena ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo